Tafiakatra 7 telo ireo olona traboina no ny rotsakorana mikija teto amin'ny faritra Analamanga nandritra ny faran'ny herinandro iny araka ny tatitra farany izay navoaka ny bureau national misana losa sy tandindondozana ny BNGRC androany alatsinainy tamin'ny iray ora tolakandro ny efatra amin'ny 7 amireo dia aviao Antananarivo atsimon-drano avokoa misy araka amin'ny 7 amizao fotoana izao ireo olona izay nafindra toerana amina toby 5 fandraisana traboina raha ny tatitra nivoaka tamin'ny iray ora tolakandro teo io ihany. Eo amin'ny lafiny ara-materialy kosa dia trano misy 7 no dibo-drano, trano iray no simba amin'ny ampahany ary trano efatra no simba tanteraka. Mbola mitoy moa ny rotsakorana hita ampovoan-tany raha ny voalaza ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Eo amin'izay toetry ny andro izay ihany dia ny alarobia izao vao miverina an-tsekoly ireo mpianatra ao anatin'ny faripadidy fampianarana efatra eto Analamanga no ny orambe mikija sy ny fiakaran'ny rano amin'ny toerana sasany. Ankoatrany eto Antananarivo renivohitra dia voakasika izany fepetra izany ihany koa ny sekoly rehetra ao atsimon-drano, avaradrano ary manjakandriana. Ho an'ny etsy Ambohidratrimo kosa dia toerana vitsivitsy ihany no iaran'izany fampiatona fampianarana izany raha ny voalaza ny tompona andraikitra. Noho ny fahatarana tamin'ny famoahana filazana dia efa nisy moa ireo mpianatra izay tonga tany an-tsekoly no voatery tsy maintsy noravaina. Ilay ministry ny rarambahiny Djiboutiana Mahamoud Ali Youssouf no nofidian'ireo filoham-panjakana afrikana izay niatrika ny fivoriana ara-potoana ny vondrona afrikana ny sabotsy sy alahady teo filohan'ny tantana ny Kaomisianonan'ny vondrona afrikana. Teo amin'ny fidinana fahatelo nandritra fifidianana izay nataony sabotsy no nintsana ny kandida izay nazolotry Madagasikara Richard Randriamandrato izay nahazo vato 5. Isan'ireo kandida nilatsaka ho fidina ihany koa ilay teratany Keniana Raila Odinga izay nintsana teo amin'ny fidinana faha-enina. Voafetra ho an'ny fiaramandinika sy salatsala ny fivezivezenna eo amin'ny lalana andrenam-poimerina rano manoloana ny building Ramarsonna nanomboka omaly alahady noho ny fihotsahan'ny arabe. Misy ny asa fanariana izay atao eny an-toerana ka miatra izany fanapa-kevitra ho famerana ny fiara afaka mivezivezi mandrapavita ny asa ho ny commune Antananarivo renivohitra. Ny rotsakorana mafy sy betsaka no voalaza fa natonga ny fihotsahana raha ny fanazavany ministeran'ny asa vaventy. Misy ny asa fanamboarana nanomboka ny faran'ny herinandro teo tanjon'ny asa maika ny mba isoroana ny loza sy tsy taran'ny lavaka. Mbola tsy mivoaka aloha hatramin'ny enora ariva teo ny valin'ny fitsirian'ny kianja izay nataon'ireo teknisiana ny Confédération africaine ny baolina kitra amin'ny fahazona lalana ampiatrano ny lalao iraisam-pirenena amin'ny volana martsa ho an'ny kianja ny Baria. Raha ny voalaza ny ministry ny tanora sy ny fananjanja-tena Marson Abdullah Mustafa dia mbola andrasana ho izy ny tatitra ataon'ilay teknisiana britanika mikasika ny bozaka sy ny kianja filalaovana. Raha tonga eo anivon'ny Confédération izany hoy ity tompon'andraikitra ity dia amoaka avy hatrany ny valiny izy ireo. Eo ampiandrasana izany dia nanentana ny Federasion Malagasy ny baolina kitra mba ho tony.